Bonjour daholo tsika rehetra. Fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanany hatrany dia eo amintsika mandrakariva. Ity aminay aloha zao dia mipoaka ny andro isaorana ny tompo. Dia fomba mahazo andro tsara ohatran'ny dia mba faly. Miramirana. Any aminareo ny tsy fantatra aloha dia isaorana ny tompo ny zavatra rehetra. Izy no mameny andro na tsara io na ratsy dia isaorana azy ny zavatra rehetra. Anoho ny fotoana indray tsika amin'ity an'ity, ny lesona farany iny dia nafana mihitsy ny lesona. Dia izao le izy hoe ambava omana ampony eritreritra, atsipy ny teny any ampony malala, atsipy ny tady any an-tandroky ny omby. Fa dia fianarana no natao teto, tsisy fanenjena, tsisy fitsarana. Fa dia anjarantsika ny mandray na tsy mandray le izy. Anoho ny lesona ary tsika. Kanefa alohan'ny zavatra rehetra dia manasa antsika hiaraka hivavaka izany. Hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Isaka, Andriamanitry Jakoba. Miantso ny anaranao izay raha amin'ity anio ity indray mbola hiara-hianatra sy handinika ny teninao. Mampianara anay raha io ny teninao amin'ny alalan'ny fanainao masina fa vonikeno izahay. Sokafo ny fonay, sokafo ny sainay, amantaranay ny sitraponao Andriamanitra ray. Misaotra ny amin'ny tombonandro mahavelona izay mbola omenonay isan'andro Andriamanitra ray. Misaotra ny amin'ny fahasalamana izay menonay tsirairay avy Andriamanitra ray. Ary inona ny situation anay za tompo, ny amin'ny ara-pahalamana na marary na salama niny na toerana misy anay dia isaorana ianao izany satria misy antony zavatra rehetra. Raha nisy lehilahy anankiray jamba tao anatin'ny soratra masina, nanontany ireo mpianatra tamin'i Jesosy nanambarana na hoe movy eny amin'ny fahotany no mahajamba azy sa ny fahotany Ray aman-dreniny. Dia hoenao Jesosy namalina na hoe tsy ny amin'ny fahotany na ny Ray aman-dreniny fa mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra izany. Ka raha misy marary ary aminay Andriamanitra amin'izao fotoana izao, mety ianao no nametraka fanontaniana tokoa ny antony maro samihafa hoe maninona ary dia izao ny situation, izao ny toeram-pahasalamana misy. Matoa izany ny tranga Andriamanitra dia navelanao ny tranga izany satria tsisy zavatra mitranga raha tsy ianao no mamela izany. Ko amin'ireto zanakao izay mihaino izao fampianarana izao, ho an'ireto izay marary mitaraina aminao andro aman'alina ihany koa. Dia aoka ny Andriamanitra ray ilay tananao mahery sy sandrinao nahindrotra mikitika ny loharanonkaretina rehetra ka nasitrananao ny marary. Ka ninona retina mahazo anao tokantranao dia ametrao tanana izany. Ko mandidy ny aretina rehetra izay mahazo atao tokantrano ato na amin'izay inoana izao fampianarana izao, ninona izany retina izany, dia sitrana izay aretina voatonona na avy ametrahana tanana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny dia kapoka taminy. Mandidy izay aretina ametrahana tananao sy izay voatononao tokantrano, sitrana izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny dia kapoka taminy. Dia rainy ianao Andriamanitra ray ka lazay ny anaranao anie. Dia aoka Andriamanitra ray io aneo ny voninahitra ao ianao ka nasitrana ireo izay mitaraina aminao andro aman'alina. Eo ihany koa Tompo ny amin'ny fiainana lavanandro, ao ny tsy fisinasa, ao ny fahisahiranana amin'ny resaka hoe sakafo, ao ny tsy fahafahana mandoa hofatrano na ny saram-pianaran'ny mpianatra sy ny zavatra maro samihafa na ny tsena izay tsy mandeha. Andriamanitra enoy ny fitarainan'izy ireo ka mamindrafo amin'izy ireo Andriamanitra. Ka aokara ianao amany olana ny amin'ny izay misy ny fiainany tsiraray avy. Fa hoenao Andriamanitra manao hoe raha ny vorona aza manana ny akaniny, ireny dia tsy miasa na mijinja ho ianao kanefa ianao dia manome hanina sahaza ho azy ireny isan'andro. Ary na ny voninkazo ary ny etsaha ho ianao Andriamanitra. Enina Salomona teo amin'ny voninahiny aza dia tsy nitafy tahaka an'ireny. Kanefa ianao Andriamanitra no mampitrebona ireny. Dia ho ianao mantsy anay manao hoe raha toy izany ary no hitahinao ny voninkazo ny etsaha, no hitahinao ny voromanidina. Fa vao maika ve fa ianareo ho ianao Andriamanitra ray mantsy anay, fa vao maika ve fa ianareo ry kely finoana ho ianao. Andriamanitra ataovy anatinay ny fikatsahana ny fahamarinanao sy ny fanjakanao.
Ary ataovy matoky anao zay amin'ny fiainanay fa ainao ny zavatra rehetra. Ino ny fitarainanay Andriamanitra ka mamindrafo aminay. Ary matora zay mbola velonaina ankehitriny, mbola misy fofinaina mavelona dia mbola noho ny fahasoavanao zany. Mamindrafo aminay Andriamanitra, nitezarenao efa niainy ny fitarainanay. Fa hoy ny teninao manambara manao hoe fa raha ny zanako sy ny asan'ny tanako mitarainako amiko andro aman'alina, movy tsy hainao any an-danitra any. Kanefa raha hoavy ny zanak'olona hoe ianao Andriamanitra ray, movy ahita finoana ety ambonin'ny tany izy. Eny Andriamanitra, hoy ianao hoe miaino tokoa ianao any an-danitra any ary mamaly vavaka ho an'ireo zanakao izay mitaraina aminao andro aman'alina. Kanefa Tompo, raha hoavy ianao eny amin'ny rano lanitra, movy izay toetra amin'ny finoana, movy ahita finoana ao anatinay ianao. Andriamanitra, mba namasinana eny amin'ny teninao ny fahamarinana. Aoka izay tsy hompian'ny mpanadino fompankatoa ny teninao. Ary raha sendra ady mafy izay na fahasarotana eo amin'ny fiainanay, dia aza vela foy ianao Andriamanitra ray. Fa meteza ianao hitay anay ara-pahasalamana. Isy teny amin'ny obolana manao hoe aza dia atao manan-karena loatra Andriamanitra fa ndrao mahafoy ianao, ary aza dia atao mahantra loatra fa ndrao mametsiny ianao. Ka eny Andriamanitra ray io, ianao nisy saoranay ny amin'ny fiainanay isan'andro. Voninahitra ny eo anao, ny derany eo anao, ny hatsany eo anao. Halleluja, halleluja. Dia mitenena indray raha eo aminay ianao amin'ity anio ity fa voninkaino izay vahoakanao. Dia anaran'i Jesosy nandratanay izany vavaka izany raha hitao anatrehanao. Amen. Isaorantsika amin'ny Tompo mbola afaka ny fampivavaka isika tamin'ity anio ity indray zany. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Veryntsika ary amin'ny lesona. Inona ny lesona izay resahantsika tamin'ny farany iny? Dia ny zavatra hitantsika moa zany amin'ny tianantsika ilay izy dia hoe misy fiangonana anankiroa zany. Fiangonana anankiray dia izao hoe ireo izay mino an'ilay Jesosy maty tamin'ny alarobia, maty tamin'ny atsasaky ny herinandro, araka ny soratra masina, nahazo 3 andro 3 alina tao an-kibon'ny tany. Ary ankilany anankiray ireo izay mino an'ilay Jesosy maty azoma araka ny fampianaran'ny Eglizy izay nahazo 2 andro sy tapany sy 2 alina tao an-kibon'ny tany izany. Ka makasika an'izany dia inona ny zavatra tenenin'i Jesosy? Ny zavatra anankiray dia izao hoe ho an'ireo zany izay tsy mino ny soratra masina, ny fahamarinan'ny soratra masina, ireo ilay milaza manao hoe ampy anay ny finoanay rehefa mino an'i Jesosy izay dia mahavita anay, mahavonjy anay zany. Fiangonanay ihany ny fiangonanay fa io ny fiangonan-drazanay hatramin'izay. Ho an'izay olona manao an'izany manana an'izany finoana zany, manao kitotoa ny famonjena zany izany olona izany. Ary Jesosy dia miteny mihitsy, satria nisy nanao kitotoa sahala amin'izany inge tao amin'ny soratra masina. Teo amin'ilay hoe Virjina 5 adala sy 5 endry. Ny Virjina 5 endry dia izao nanana solika izy tamin'ny fanilony hitsinenan'ny mpampakatra. Izany hoe efa tena niomana mihitsy izy. Fa ilay 5 adala kosa dia izao ny amin'ny fanilony dia izao tsy ampy ny solikany. Ka rehefa tonga ny mpampakatra, izay izy vao andeha hipepopepo hitady solika. Nangataka tamin'ireo izay nanana solika izy hoe mba hampime solika kely izay fa tsy ampy ny anay. Dia hoy ireo raha hanome anareo izay dia tsy ampy koa ny anay fa dia izao ndana mijery mpivarotra. Ny amin'ny tian'izany tenenina dia izao hoe sao dia mieritreritsika rehefa ho avy Jesosy dia izay tsika vao hiazakazaka. Hoe Jesosy io mamindrafo amiko fa za nge tsy nahalala. Anio raha mihaino ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Anio ny andro mpamonjena, anio ny andro bebahana. Ary rehefa tonga izay fotoana izay dia ao no Jesosy, satria tsy nihaino ny feony ianao, tsy nihaino ny teniny ianao, dia ho Jesosy tsy fantatra akory ianareo. Miala amiko ianareo ry mpanao meloka hozy izy. Jerentsika inge aty amin'ny
Matitoko fafito izy miteny an'izay andininy fahatelo amby roapolo. Matitoko fafito teny andininy fahatelo amby roapolo. Jerentsehakely mikasika an'izay. Ny anaran'i Jesosy. Ary dia mbarako amin'ny marimarina hoe tsy fantatra akory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka. Inona moa na tonga n'io teny io satria etsy ambony ingy izy dia miteny eo amin'ny andininy faha 20 manao hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tombokotomboko nohiditra amin'ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapon'ndraiko izay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro izany. Rehefa tonga zany io andro tonga izy eo mbaravaran'ny trano fampakaram-badany zanak'ondry. Dia rehefa tonga eo izy tsy tafiditra zany izy voasakana. Dia inona ny zavatra ataony? Miteny izy. Dia izao no ataon'ireo olona ireo. Manao hoe andininy faha 20. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tomboko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Izany hoe ireo olona ireo zany navita fahagagana. Dia izy voa zangy izao nanao an'izao tamin'ny anaranao nge Jesosy nanasitranako ny marary. Izao nge nanaovako an'izao. Fa kay nanavita izany ary ianao zany. Satria Jesosy miteny tsy izay rehetra manao amiko tombokotomboko nidra fanjakany ndraiko, fanjakan'Andriamanitra, fa izay manao ny sitrapony ndraiko. Fa tsy hoe nanavita nanao izany ary izy nanasitrana ny marary na namoaka demoni, dia hoe nanao ny sitrapony ndray izy. Fa ahoana hoy Jesosy? Andininy faha 20. Ary dia mbarako amin'ny marina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka. Eo mantsy ilay zava-doza amin'ity zavatra ity. Misy teny ange atao anatin'ny soratra masina manao hoe efa nresantsika teto izy io hoe fa hisy mpaminany sandoka ao izy hitsangana ka hanao famantarana sy fahagagana ary maro no voafitanao izy. Izany hoe mahavita fahagagana, mahavita fahamantarana. Fa ny mahagaga amin'ilay izy dia izao tena tenan'i Jesosy tsy fantatra akory ianareo hatr'izay. Izany hoe hatramin'izay nanaovany an'izay zany. Dia tadidio zany fa misy fiangonana tena mahavita manao fahagagana, mahavita manao famantarana. Satria Jesosy mihitsy no miteny an'izany hoe hisy mpaminany sandoka izy hitsangana nanao famantarana sy fahagagana. Izany hoe tena mahavita zany izy. Fa izao Jesosy izy no nanaovana io fahagagana sy famantarana io. Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka. Izy no nanaovana io. Fa rehefa tena tonga eo amin'ilay trano fampakaram-badany zanak'ondry ianao dia mamaly Jesosy manao hoe tsy fantatra akory ianareo. Ahoana izy teo averiko tsara ilay andininy faha 20 fa zava-doza io andininy faha 20. Ary dia mbarako amin'ny marina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay. Izany hoe hatramin'izay zany tsy fantatra ianareo. Miala amiko ianareo ry mpanao meloka. Ndrao re ka rehefa tonga izay fotoana izay anoatra n'ilay Virjinia dia madala ka andondona koa tsy fantatra akory izy. Tsy fantatra akory ianareo. Dia izy any ivelany no misy ny fotoamanina sy ny fotroanify any ianao vao hibabababa sy hitomany. Dia ahoana ny aminao ny amin'izay? Kanefa inona moa ny atao hoe ny fiainana mandrakizay? Ny atao hoe fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Ny momba an'Andriamanitra, ny momba an'i Jesosy Kristy dia napetraka atao anatin'ny soratra masina izay natao arahana. Io ilay tenen'i Jesosy hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tombokotomboko niditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa izay manao ny sitrapony ndraiko. Inona ny sitrapon'Andriamanitra? Dia ny anarahantsika ny soratra masina, ny fahamarinan'ny soratra masina. Anjarantsika zany no mandinika an'izay zavatra izay. Jerentsika amin'ny Jaona toko fahatelo andininy faha 4 dia ahoana izy? Jaona toko fahatelo andininy faha 4. Dia vakiantsika io teny io. Dia ahoana izy? Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana ny fiainana mandrakizay. Haintsika tsara io teny io fa nalaliantsika ave izy io.
hoe fa toy izao ny tiavan'andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana dia toy izany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana ny fiainana mandrakizay izay mino an'io Kristy io zany dia izao manana ny fiainana mandrakizay. Eto nefa ny zavatra hitantsika teo dia izao hoe miala amiko ianareo ry mpanao meloko tsy fantatra kory ianareo hatr'izay hatr'izay ozy izy. Tsy fantatra kory ianareo hatr'izay hatr'izay. Ny fiainana mandrakizay nefa dia ny fahafantarana an'io Kristy hoe iza io Kristy io, maty araka ny soratra masina, nalevina araka ny soratra masina, natsangana araka ny soratra masina. Ka ny fahafantarana an' Jesosy zany no maninona no fiainana mandrakizay. Jaona 7:7. Ao no izy izy. Jaona 7:7. Ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay fanondranao. Izao no fiainana mandrakizay. Dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay fanondranao. Fantatrao ve izy izay inonao? Fantatrao marina ve izy io? Ilay araka ny soratra masina io. Fa raha tsy mino zany ianao dia inona ny mahazo anao? Jaona 7:7 verenantsika indray eo amin'ilay jaona teo ihany. Raha tsy mino ianao zany, ianao zay ngila izy nomenanao ilay fahamarinana, nomenanao ilay fahazavana fa nilavinao zany ilay izy. Fozy ianao ny ilay fampianaran'ny eglizy ihany, io ilay mahavonjy ahy io. Io ny fiangonan-drazanay teo, fa firy génération zay nivavaka tao. Io ny fahamarinana nyraisinay tao. Jesosy mantsangana lady. Io ny andro ny tompo io. Ianao vao mbola ahoana moa ilay filazany azy zay? Tsy haiko tsara, tsy tadidiko tsara intsony ilay filazany izy. Ianao vao mbola tsy ampy ranonorana io ve? Ianao vao mbola tsy ampy ranonorana io ve mba hampianatra anay an'izany? Fa miteny antsika fa zany angeny nanaovana an'i Jesosy. Tamin'ny andro ny sanatry n'izany mampitany tenako amin'i Jesosy. Fa zany nanaovana an'i Jesosy. Moventsy ny Jesosy iny ilay zanaka mpandrafitra. Tsy zanaky mariva iny, ilay tatsy andrefatra ny tatsy. Tsy milaza izy fa mpaminany, lazainy fa izy no Mesia. Dia hoy Jesosy ny mpaminany tsy masina taniny, dia nitedaviny zareo vonoina Jesosy. Zany angeny ny zavatra misy. Dia hoy izy, ao ny sasany miteny, ianao vao tsy ampy ranonorana io ve no miteny anay amin'izany? Ora olona. Ny famonjentsika ve akinina amin'izany? Ty fahamarinany ity, fahamarinany soratra masina ity, mipetraka foana io hatramin'izay. Fa ny olona tsy mijery, tsy nanaraka, lasa feno vovoka fotsiny ilay izy. Dia ny fampianaran'olombelona sy ny didin'olombelona no lasa notandremana. Jaona 7:7. Dia ahoana izy izy? Izao no tenenina. Izay mino azy dia tsy hoeloina. Fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo satria tsy nino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. Mazava izy ny tenin'Andriamanitra izany. Izany hoe tsy izany no mitsara antsika izany, fa ilay tenin'Andriamanitra no mitsara antsika rehefa tsy mino isika. Fa ny teny hoe izay mino azy izy dia tsy heloina. Mino an'iza? Mino an'i Kristy ilay araka ny soratra masina io, voalaza ny soratra masina, maty araka ny soratra masina, nitsangana araka ny soratra masina, nalevina araka ny soratra masina. Izay mino azy tsy heloina, fa izay tsy mino kosa, aza tsy mino an'izany zany ianao. Dia io ohatran'ilay vao tonga teo am-baravarana teo mandondom-baravarana. Dia hoe tsy fantatra akory ianareo hatr'izay hatr'izay. Dia hoy izy fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo, satria tsy nino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. Dia ino no ifanamelohana io? 7:20. Ary izao no fanamelohana, fa tonga amin'izao tontolo izao no mazava, nefa leon'ny olona ny maizina toy izay no mazava satria ratsy ny asany. Izany hoe fahazavana io zany tonga amintsika. Manambara hoe Kristy ka maty araka ny soratra masina, nalevina araka ny soratra masina, natsangana araka ny soratra masina. Tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratana azy ao amin'ny Salamy sy ny mpaminany ary ny lalàn'i Mosesy. Fa Kristy dia tsy maintsy ho faty ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Nanokatra ny sain'ny mpianatra izy alalan'ny soratra masina mikasika izany.
fa Kristy dia tsy maintsy maty ary hitsangana ny andro fahatelo. Ny sainako Jesosy maty zoma dia hozy zareo 3 andro ange izy zoma sabotsy alahady fa Jesosy angano tena izany 3 andro sy 3 alina fa 2 andro sy tapany sy 2 alina rehefa natao ilay 3 andro sy 3 alina. Dia hozy ny sasany nga izy voatery mahazo 3 andro sy 3 alina zany. Zany ve ny famantarana mantarana hoe io le Jesosy tena izy le araka ny soratra masina dia hozy hoe nga izy voatery mahazo an'izany. Dia rehefa mandontom-baravarana ianao dia hozy Jesosy manao anao hoe nga tsy ianao moa le niteny anahy nga voatery ka dia tsy afaka manao ninona aminao areko. Hozy ianao hoe tsy voatery ange le izy dia tsy hitako izay azo atao aminao amin'izay zany. Dio anao voabodany lohanao fa ahoana ty raha tantara mafy ty zavatra ty karakory ty. Ary izao fanamelohana ary izao ny fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava nefa aleon'ny olona ny maizina toy izao ny mazava naleon'ny olona ny maizina. Aleon'ny foana jambaina amin'izay hoe any anay fampianaran'ny eglizy ihany ny raisinay iny ihany ny marina aminay aleon'ny olona zany zay. Didin'olombelona aleo ihany zay. Satria ratsy ny asany ozy izy. Aleon'ny olona ozy izy manino. Aleon'ny olona tonga amin'izao tontolo izao ny mazava nefa aleon'ny olona ny maizina toy ny mazava satria ratsy ny asany. Dia toy izy ny 9:20 fa izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava sady tsy manantona ny mazava fa ndrao hita miariary ny asany. Fa izay manao ny marina kosa dia manantona ny mazava mba aseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany. Izay manao ny marina zany no manantona ny voasoratra io. Izay nge le zavatra fandresantsika teto zay. Ny ondriko izy izy mihaino ny feoko. Vao miteny Jesosy dia fantany hoe tenin'ny Kristy zany dia manaraka izy. Fa rehefa tsy any Jesosy ianao nga ianao mandany io ianao. Ary zao fampianarana zao antso izao. Fa tsy ny olona rehetra no mandray an'izao antso izao. Anio raha mihaino ny feoko ianareo aza manamafy ny fonareo izy izy. Anio raha mihaino ny feoko ianareo aza manamafy ny fonareo. Tahaka ny vahoaka ny zanak'Israely tany an'Efitra. Rehefa hiditra amin'ny tany Kanana tanina mpanantenaina. Ireo dia nanamafy ny fony. Ireo dia nitsiomy. Fa tsy tafiditra, ny akamaroany tsy tafiditra noho ny famafisan'ny fony sy ny atiny. Aoka re mba tsy ho anisan'izany sika izay mihaino izao fampianarana izao. Zay zany mikasika an'iny fa vita zany milesona mikasika an'le hoe Jesosy maty zoma sy Jesosy maty amin'ny alarobia amin'ny atsasaky ny herinandro. Vita zany ny lesona mikasika le resaka hoe tombo-kase an'Andriamanitra. Vita le lesona mikasika le hoe tombo-kase an'Andriamanitra. Zavatra tiana resana amintsika mantsy dia zao hoe ny zavatra nresantsika zany dia niresaka tsika ny tombo-kase enina. Dia rehefa hiditra ny tombo-kase fahafito tsika dia mbola tsy tonga teo amin'ny tombo-kase fahafito aloha fa nisy zavatra natsofoka zany. Ino io zavatra natsofoka io dia le tombo-kase an'Andriamanitra zany no natsofoka teo. Zany hoe tsy afaka vahana zany le tombo-kase fahafito raha tsy voahisy tombo-kase ny vahoaka an'Andriamanitra. Dia nianatra tsika le tombo-kase an'Andriamanitra hitantsika teo mikasika an'izay tombo-kase an'Andriamanitra zay. Ka ireo zany ka le tombo-kase an'Andriamanitra moa inona moa tombo-kase an'Andriamanitra io fa io le tombo-kase ny fanamasina. Ny fanamasina zany no manao tombo-kase atsika. Hoe ao aminy koa ianareo rehefa nasiana tombo-kase ny fanamasina rehefa nino izy izy. Ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana ny tombo-kase ny fanamasina. Dia ao anatin'ny tombo-kase ny fanamasina io zany dia misy famantarana ao anatin'ny tombo-kase ny fanamasina io. Dia hita tao anatin'izay le tombo-kase an'Andriamanitra zany. Hitantsika tao anatin'izay le tombo-kase an'Andriamanitra inona ary le famantarana ao amin'le tombo-kase an'Andriamanitra io. Dia hitantsika teto mikasika ny resaka hoe le resaka hoe ny fahafolo-karena zany. Na hoe ny voaloham-bokatra hozy izy ny fitenenana ihany koa. Hitantsika ihany koa na hoe azo atsotsika ihany koa hoe prémisse izy amin'ny teny frantsay zany.
satria le hoe voalohany zany voalohany zavatra azony voalohany dia atolotra ao an'Andriamanitra iny. Dia zay loha zany ampahafolo-karena fa efa nazavaintsika teto mikasika an'izay zavatra zay fa mino fa azontsika mikasika an'iny. Dia mikasika ilay fahafolo-karena hoe atoko any ihany fahafolo-karena fa masina ho ahy izany hoy Jehova. Zany hoe masina ho an'i Jehova i zavatra io, zay mahatonga azy atokana ho an'i Jehova. Hitantsika tao anatin'izay ihany koa ny resaka antsika mikasika ny sabata. Mahatsiarova ny andro sabata, anamasina azy hoy Jehova. Fa sabata ny Jehova Andriamanitra ao ny andro fahafito. Any Jehova sabata io. Mahatsiarova ny andro sabata, anamasina azy. Nomeny Jehova antsika io sabata io. Sabata io andro fahafito, andro sabotsy ny sabata zany. Any Jehova Andriamanitra io. Ao anatin'izay sabata zay moa mikasika ny lalàna efa niresantsika teo ihany koa tamin'ny resaka famitinana zany. Fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny mihitsy manao hoe rehefa diso amin'ny ray loha ianao dia diso amin'izy rehetra. Ao amin'ny didy 10 anefa dia zao. Misy didy hafa ihany koa izay nesorin'ny eglizy ihany koa tao anatin'ny didy io mikasika ilay hoe aza manao saron-javatra voasikotra ho anareo hiankofanareo anatreny. Fa tsy ataon'i Jehova tsy manatsiny izay manao izany hoy izy. Fa Andriamanitra dia hoe Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hoy izy hatramin'ny zafiny toalika. Fa maninona kosa? Manamarina, mamindra fo amin'ny zanak'arivo mandimby manompo azy. Zany hoe Andriamanitra mamindra fo amin'izay manompo azy ka tsy mankala ny anarany. Ho an'ireo izay mankala ny anarany dia ireo izay tsy manaraka ny didiny zany. Ka ny didin'Andriamanitra zany dia didy 10 no nomena io. Anisan'izay ny sabata. Tsy niova io hatramin'ny nanomezan'Andriamanitra azy. Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Zany hoe izy foana, il restera le même zany. Izy foana io tsy miova io. Hitantsika tao anatin'izay ihany koa mikasika ny resaka hoe ny madio sy ny maloto ihany koa hitantsika mikasika tao amin'izay. Inona moa mikasika an'izay? Dia hoy Jehova manao hoe aoko masina ho ahy ianareo satria masina ao Jehova Andriamanitra reo. Dia amin'iny navahan'Andriamanitra nareo tsy ho isan'ny jentilisa hoy izy. Navahany tsy ho isan'ny jentilisa. Dia navahany amin'iny amin'ny resaka sakafo hohanina. Navahany amin'ny resaka fomba fitafy. Navahany amin'ny fomba fiteny, fomba fiaina. Io ilay tonga amin'ilay fitenenana hoe zay hoe lasa mpisorona ho an'Andriamanitra isika. Firenena mpivavaka, fanjakam-pisorona, firenena masina ho an'Andriamanitra. Dia hoy Andriamanitra manao hoe ary ianareo oloko ary izao ho Andriamanitra reo. Satria natokana ho an'Andriamanitra zany. Hitantsika tao anatin'izay koa ilay rahany zanak'ondry. Izay manamasina antsika ihany koa. Manamarina antsika. Satria io rahany zanak'ondry io ny famantarana ny famonjena antsika. Raha tsisy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Ilay rahany zanak'ondry tsy misy kilema, io no manamasina antsika. Io no manadio antsika, manafaka antsika amin'ny fahotantsika rehetra. Hitantsika ihany koa. Dia izy moa rahan'izy moa zany, rahan'ilay Jesosy araka ny soratra masina, maty araka ny soratra masina, nalevina araka ny soratra masina, nitsangana araka ny soratra masina. Ny anarantsika teto mikasika an'izany Jesosy zany, vao ny fitiantsika teo mikasika anazy, tsy hiverenantsika mikasika an'iny, fa nahazo 3 andro izy teo an-kibon'ny tany, araka ny nambarany zany, araka ny faminaniana izay fanambarany raha teo sy nambarany soratra masina. Dia hitantsika tao anatin'izay koa ny famorana. Famorana io zany dia iny famorana ny fo zany io. Dia famorana ny fo zay mitondra makany amin'ny finoana zany zay. Dia ny finoana makany amin'ny batisa. Finoana izy finoanan'ilay Jesosy Kristy maty amin'ny atsasaky ny herinandro. Araka ny soratra masina, nalevina araka ny soratra masina, nitsangana araka ny soratra masina. Dia io no tafino zany amin'ny batisa. Io Jesosy io. Io no azonao famonjena. Ho an'izay rehetra nino azy dia nanahoana? Ho an'izay rehetra nandray azy
dia nomeny hoe ro tonga zanak'Andriamanitra ozy izy. dia ireo zay nany nitafy an'i Kristy zany natao batisa ho azy. Izay zany hitantsika zany famitinana mikasika an'ilay resaka hoe tomboka asian'Andriamanitra. Ka ho an'ireo zany zay nasiana ny tomboka asian'ny fanahy masina io dia manaiky an'ireo famantarana rehetra voalaza teo ireo zany. Fa ho an'ireo kosa zany izay tsy voaisy ny tomboka asian'Andriamanitra io zany, tsy manana an'ireo famantarana ireo zany eo anatiny, dia mazava ho azy fa mandan'ireo famantaranareo ary manitsakitsaka an'ireo mihitsy. Zany Jesosy maty amin'ny sasaky ny herinandro zany hitsahany zany tsy mila an'izany izy. Zany resaka madio sy maloto zany tsarara iny zany, madio avokoa ny zavatra rehetra dia hohanina daholo ny zavatra rehetra. Za mijery ianao kristianina amin'izao fotoana izao tsisy mahasamihafa azy amin'ny jentilisa mihitsy. Kristianina raha mamonjy boaty koa, mandeha any amin'ireny alim-pandizana ireny sy ny zavatra maro samihafa, mihinana ny anim-piany izao tontolo izao tsisy mahasamihafa, ny fitafy tsisy mahasamihafa. Ohatra le manao an'ilay justa akory ohatran'ny sobakaka reny, le mampiditra an'iny efa manahirana mihitsy, efa ho adin'ny firy mampiditra an'iny eo. Hety zany zavatra misy zany. Ho an'ireo izay mandany io Jesosy io, ho an'ireo izay mandany ilay, ho an'ireo izay tsy manana ny tomboka asian'Andriamanitra ireo zany, dia zao ny azy dia zao hoe rehefa mino an'i Jesosy dia ampy azy zany, mahavonjy azy zany. Amiko dia zao madio avokoa ny zavatra rehetra. Amiko dia zao tsisy tsony za sabatan'Andriamanitra zany, fa alahady ny andron'ny tompo. Hitantsika teto nefa mikasika an'izany fa anizy io andro alahady io. Ny Eglizy dia miteny mihitsy fa anay io alahady io. Ary ho an'izay miankohaka amin'izany andro alahady zany dia maninona? Manaja ny didy fahatelo ny didin'ny Eglizy. Manaja ny didy fahatelo ny didin'ny Eglizy. Dia toizantsika raha ilay lesona izany. Toizantsika ilay lesona Apokalipsia tsika. Renantsika miverina amin'izay zany tsika ny Apokalipsia. Apokalipsia toko fahafito tsika. Dia toizantsika zany satria efa hitantsika ilay teo amin'ny andinin'ny fahatelo zany mikasika ilay hoe tomboka asian'Andriamanitra. Verenantsika ilay andinin'ny fahatelo tsy manina mihitsy efa hitantsika mikasika an'io. Dia hono izy aza manimba ny tanina ny ranomasina ny hazo mandra-panisinay tomboka asio amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitsika. Dia efa hitantsika zany mikasika an'io ny inona ary zany tomboka asian'Andriamanitra io. Zany hoe misy lozana zonona zany teo ary hoe aza araraka aloha io loza io raha tsy voaisy tomboka asia ilay vahoaka an'Andriamanitra. Dia nazonona zany io amin'izao fotoana izao nefa zany dia inona ny zavatra hitantsika? Efa mesimba ny hazo, efa mesimba ny tany, efa mesimba ny ranomasina. Ny dikan'izay zany dia zao hoe efa maninona? Efa manisy tomboka asian'ny vahoaka ny Andriamanitra zany amin'izao fotoana izao. Efa manisy tomboka asian'ny vahoaka ny Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ary mbola manisy izany tomboka asia izany. Zay zany ny zavatra misy. Dia toizantsika ilay vaky teny amin'ny andinin'ny fahaefatra manao hoe ahoana izy amin'ny andinin'ny fahaefatra. Ary nare ny isan'izay voaisy tomboka asia aho 4,400 alina amby ray hetsy no voaisy tomboka asia avy tamin'ny firenen'ny zanak'Israely rehetra. Eto zany dia tenenina hoe firy eo vahoaka an'Andriamanitra zany izay voaisy tomboka asia. Satria hoe aza manimba ny hazo na ny tany na ny ranomasina hozy izy. Mandra-panisinay tomboka asia amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitsika hozy izy. Dia tenenina amin'ny 4 ary nare ny isan'izay voaisy tomboka asia 4,400 alina sy ray hetsy no voaisy tomboka asia amin'ny firenen'ny zanak'Israely rehetra. Amin'inona hozy izy? Amin'ny firenen'ny zanak'Israely rehetra hozy izy no voaisy tomboka asia 4,400 alina sy ray hetsy no voaisy tomboka asia. Dia toy izany 15 avy tamin'ny firenen'ny Joda 2,100 alina no voaisy tomboka asia. Avy tamin'ny firenen'ny Robena 2,100 alina. Avy tamin'ny firenen'ny Gad 2,100 alina. Avy tamin'ny firenen'ny Asera 2,100 alina. Avy tamin'ny firenen'ny Naftali 2,100 alina. Avy tamin'ny firenen'ny Manasse 2,100 alina. Avy tamin'ny firenen'ny Simeona 2,100 alina. Avy tamin'ny firenen'ny Levi 2,100 alina. Avy tamin'ny firenen'ny Isakara 2,100 alina. Avy tamin'ny firenen'ny Zebulona 2,100 alina. Avy tamin'ny firenen'ny Josefa 2,100 alina. Ary avy tamin'ny firenen'ny Benjamina 2,100 alina no voaisy tomboka asia. Eto zany ny voaisy tomboka asia dia inona? Ny zanak'Israely zany no voaisy tomboka asia eto.
4,4 sy ray etso izy no voaisy tombokase avy tamin'ny zanak'Israely. Ny zanak'Israely dia misy 12 iny foko 12 ny zanak'Israely. Niteraka 12 lahy i Jakoba dia antsoina hoe Israely. Dia ireo zanany 12 ireo lasa foko 12. Dia hoe avy amin'ireo firenen'Israely ireo izy no voaisy tombokase zany 4,4 sy ray etsy. Dia ahoana izy teo? Dia isan'isany zany dia izy avy tamin'ny firenen'i Joda 2,2 alina no voaisy tombokase. Avy tamin'ny firenena zany hoe isaky ny foko zany dia nisy 2,2 alina no voaisy tombokase. Ahoana no mahakasika an'izany? Mikasika mianatra isika teto hoe ny vahoaka an'Andriamanitra no asiana tombokase. Eto nefa ny zavatra resahana dia hoe 4,4 sy ray etsy no voaisy tombokase amin'ny firenen'ny zanak'Israely. Dia ahoana ary zany mahakasika antsika amin'izao tontolo izao zany mikasika an'izany? Ko zanak'Israely inge no asiana tombokase zany. Dia ahoana antsika zany tsy ho voavonjy? Dia misy miteny an'io hoe tena arabaky teny io izy. Fa tena 4,4 sy ray etsy tokoa no voaisy tombokase ka raha arabaky teny izy nefa milaza amin'io kristianina. Dia apetrako aminy fanontaniana manao ianao zany tsy voavonjy zany ianao milaza io arabaky teny zany io 4,4 sy ray etsy io zany. Satria ny zanak'Israely inge resahana eto asiana tombokase 4,4 sy ray etsy. Zany hoe rehefa tsy ao anatin'io 4,4 sy ray etsy io zany ianao dia tsy voavonjy. Zany hoe eo amin'ny jiosy zany dia 4,4 sy ray etsy no voavonjy. Dia ny ambony jiosy rehetra amina million zany maty avokoa. Izao tontolo izao zany dia ho faty avokoa fa tsisy ho voavonjy zany. Raha voaraisinao hoe arabaky teny zany io araka ny lazain'izay olona zay manao hoe tena arabaky teny io. Dia inona ny antony ivavahantsika zany amintsika miresaka amin'izao fotoana? Inona ny antony anarantsika n'ity apokalipsy ity? Satria ity hoe iarovana ny loza izay ho avy mba hamonjena antsika. Dia inona zany ny anarantsika mikasika an'izay? Fa raha ohatra zany miteny an'izay ianao hoe arabaky teny io isa io 4,4 sy ray etsy dia izao tsisy antony ange zany ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy ho an'izao tontolo izao e. Satria Kristy dia maty ho an'izao tontolo izao fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Dia tsisy valerany zany nahafatesan'i Kristy. Satria ny zanak'Israely ihany no voavonjy 4,4 sy ray etsy. Fa io isa io dia tsy arabaky teny fa ara-panoharana io isa io. Zany hoe symbolika zany io isa io fa tsy arabaky teny. Satria raha mijery fotsiny isika tamin'ny andron'ny Jaona apôstôly tamin'ny nazonany io faminaniana io ny boky ny apokalipsy dia zao ireo fokony 12 ny Israely ireo dia efa presque foana ireo foko ireo. Satria foko 3 sisa tavela tamin'ny andron'ny Jaona apôstôly tamin'izy nanoratra nyity boky ny faminaniana apokalipsy ity. Dia inona ireo foko tavela sisa tamin'ny andron'ny Jaona apôstôly tamin'izany vanim-potoana zany? Ny fokony Joda, ny fokony Benjamina dia ny fokony Levi. Izay sisa tavela tamin'izany vanim-potoana zany. Ka raha mitenitsika hoe 4,4 sy ray etsy ny avy amin'ny firenen'ny zanak'Israely tamin'izany efa na foko ary efa rava tamin'izany fotoana zany. Tsy hita intsony hoe iza ny fokony izy. Amin'izao fotoana zao ny zanak'Israely no miverina any amin'ny taniny. Tamin'ny 1948 izy nahazo fahaleovan-tena indray niverina tany amin'ny tany ny zanak'Israely satria niparitaka nanerana n'izao tontolo izao. Voaroka tao amin'ny taniny izy tamin'ny taona 70. Fa ngaha misy foko 12 zany intsony amin'izao fotoana izao. Tsisy intsony ange zany foana zany. Ka hoana ny tenenanao hoe 4,4 sy ray etsy arabaky teny io. Fa ny zavatra resahana eto izany ary araka ny fampianarana boky ny apokalipsy izay nianarantsika hatramin'izay dia izao manao hoe ato amin'ny apokalipsy dia feno fanoharana be deaibe na hoe symbole be deaibe. Ka misy heviny ara-panahy daholo ny zavatra rehetra voasoratra ato. Dia ity chiffre ity zany na ity isa ity 4,4 sy ray etsy dia izao symbolika zany io isa io. Ara-panoharana zany io, zany hoe ara-panahy zany io isa io.
fa tsy arabaky teny io isa io zany. Izay no mahatonga le teny eo amin'ny toko fafito andininy fasivy manao hoe inona zavatra resahany eo amin'ny toko fafito andininy fasivy zay mbola tsy nivakitsika teo. De ahoana izy izy? Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena rehetra sy fokom-pirenena sy ny olona ary ny samihafa fiteny nitsangana teo anolohan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehany zanak'ondry ny akanjo fotsy lava sady ny tana sampandrofy teny tanany. Eto izy dia miteny rehefa afaka izany ozy izy dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samihafa fiteny nitsangana teo anolohan'ny seza fiandrianana. Zany hoe vahoaka avy tamin'izao tontolo izao zany. Izay no mahatonga le teny hoe io isa io tsy arabaky teny fa ara-paminaniana. Satria ireto izay tonga tany an-drany dia nisy olona avy amin'ny fokom-pirenena samihafa fiteny tonga teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Inona ary zany ny hevitra le hoe ny zanak'Israely no nasiana ny tombo-kasera izany? Inona ny hevitra an'izay zavatra zay? Voalohany zany dia zao. Voalohany dia zao hoe ilay tombo-kasehan'Andriamanitra dia tsy hita maso io tombo-kasehan'Andriamanitra io, zany hoe invisible zany io, nefa velona io tombo-kase io. Eo amin'ny fiainantsika velona io. Zany hoe tsy hita maso io invisible nefa velona io tombo-kase io eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Ohatra n'Andriamanitra ihany zay tsy hita ny masontsika nefa velona io hitantsika miariary amin'ny fiainantsika isan'andro. Ho an'izay mino zany. Ho an'izay tsy mino moa ahoana moa ny alalana an'izay zavatra izy, fa ho an'izay mino dia hitanao mivantana eo amin'ny fiainanao io Andriamanitra io amin'ny asany rehetra. Ary tombo-kasehana io koa hitanao amin'ny fiainanao io amin'ilay fanavahana izay ataon'Andriamanitra io, amin'ny maha hoe vahoaka an'Andriamanitra anao ary izy Andriamanitra ao. Zany hoe io famantarana io zany na io tombo-kase io zany dia zao ara-panahy zany io, spirituel zany io tombo-kase io. Io 4,400 sy rehetra io zay ilay tombo-kasehan'Andriamanitra zay apetraka io zany dia iny ara-panahy spirituel zany io. Ary le isa 4,400 sy rehetra dia izao ihany koa ara-panahy ihany koa zany io isa io. Satria nahoana ny antsoina hoe Israely ao anatin'ny soratra masina dia zao tsy Israely ara-nofo intsony fa Israely ara-panahy. Dia iza ireo antsoina hoe Israely ara-panahy ireo? Dia ireo izay voafora fo no antsoina hoe Israely ara-panahy. Ka na jiosy ianao zany, na zanak'Israely ara-nofo ianao, hoe jiosy zany ianao, na jentilisy ianao, na avy amin'ny firenena inona misy ianao, rehefa voafora fo zany ianao dia antsoina hoe zanak'Israely zany ianao amin'izay fotoana izao. Satria rehefa nandray an'i Kristy Jesosy ianao dia ahoana ny soratra masina? Tsy misy tsony na jiosy na grika na andevy na tsy andevy na vavy na lahy, fa iray ihany ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary raha ray ianareo dia taranak'i Abrahama mpandova araka ny teny fikasana. Iray ihantsika taranak'i Abrahama, lasa Israely iny ara-panahy efa nianarantsika teto mikasika ny zavatra zay. Ka io Israely io zany zay resahana eto dia Israely ara-panahy zany io. Dia ireo izay voafora fo zany io, fa tsy ho voafora ara-nofo. Dia iza ireo voafora fo ireo zany? Ninona firazanana misy atsika zany rehefa voafora fo zany tsika dia zanak'Israely ara-panahy. Ahoana ozy izy? Ato amin'ny Romanina 2 jerentsika kely. Romanina 2 ny andininy 720. Romanina 2 dia ny andininy 720. Dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana ozy izy? Fa tsy izay araka ny miseho no jiosy, ary tsy izay miseho amin'ny nofo no famorana. Ahoana izy? Tsy izay araka ny miseho no jiosy. Tsy hoe milaza hoe zaga e jiosy, satria ny atao hoe jiosy tamin'ny tany aloha zany teo amin'ny zanak'Israely dia voafora ara-nofo izy. Ary taranak'i Jakoba izy. Zay ny atao hoe jiosy zany, sady voafora, sady taranak'i Jakoba izy no voafora ara-nofo zany. Dia zay ny atao hoe jiosy. Fa eto dia tenenina mazava tsara le teny eto.
eo amin'ny andininy fa valo ambyroapolo manao hoe fa tsy izay araka miseho no jiosy ary tsy izay miseho amin'ny nofo no famorana ozy izy tsy hoe miseho zay ianao de zay no atao hoe jiosy na hoe voafora nofo ianao de zay no atao hoe majiosy ianao fa hoana izy izy eo amin'ny andininy fa sivy ambyroapolo fa izay araka ny miafina no jiosy io zany le inona io le jiosy ara-panazany io le Israely ara-panazany io de hoana izy fa izay araka ny miafina ny jiosy ary ny famorana dia amin'ny fo amin'ny fanahy fa tsy amin'ny soratra ny famorana dia amin'ny fo amin'ny fanahy fa tsy amin'ny soratra io le asan'ny fanahy io le famorana io le tombo-kase io le tombo-kase io fa izay araka ny miafina no jiosy ary ny famorana dia amin'ny fo amin'ny fanahy fa tsy amin'ny soratra ny fiderana ireny tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra dia ahoana izy izy atao amin'ny Galatiana toko fahenina jerentsika indray amin'ny Galatiana toko fahenina andininy 5:10 Galatiana toko fahenina dia ny andininy 5:10 sy 9:10 fa samy tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana fa ny olom-baovao zany hoe raha ohatra zany ianao ka voafora ara-nofo na tsy voafora ara-nofo de samy tsy mahasoa zany tsy izay zany ny zava-dehibe fa ny zava-dehibe de zao izy izy fa ny mahasoa fa tsy averiko tsara fa samy tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana fa ny olom-baovao izay zany no zava-dehibe ny olom-baovao zany no zava-dehibe fa tsy hoe ny famorana ara-nofo na ny tsy famorana ara-nofo de toy izany amin'ny andininy 5:10 fa izay rehetra mandeha araka ity fitsipika ity de ho aminy ane ny fiadanana sy ny famindram-po ary ho amin'ny Israelin'Andriamanitra izay manaraka n'izay fitsipika zay zany de ahoana izy izy ho aminy ane ny fiadanana sy ny famindram-po ary ho amin'ny Israelin'Andriamanitra eo zany izy miresaka le hoe Israelin'Andriamanitra le olom-baovao zany no atsoina hoe Israelin'Andriamanitra satria samy tsy mahasoa na ny voafora ara-nofo na ny tsy voafora ara-nofo fa ny mahasoa de ny olom-baovao de fiadanana ozy izy ho an'izay olona manaraka izany fitsipika izany sy ho an'ny Israelin'Andriamanitra ny olona olom-baovao amin'i Jesosy Kristy zany ireo zany le antsoina hoe Israely n'Andriamanitra ireo le Israelin'Andriamanitra Galatiana toko 3 eo kaiky eo ihany tsika raha tsy lavitra de verenantsika le teny teo zay tsy novakiako moa izy teo zany fa notononiko fotsiny mety menantsika le toko sy andininy 7:10 andininy 7:20 azafady andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20 le Galatiana toko fahenina teo andininy 5:10 sy 9:10 de le Galatiana toko 3 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20 de ozy izy manao hoe vakitsika mihitsy manomboka amin'ny andininy 4:20 tsy maniny fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana any Kristy Jesosy fa na iza ianareo no natao batisa ho an'ny Kristy de nitafy any Kristy tsy misy intsony na jiosy na grika na andevy na tsy andevy na lahy na vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy fa raha ny Kristy ianareo dia taranaka Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana de eo zany le hoe olom-baovao zany tsika de rehefa olom-baovao tsika zany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy na tonga tsika olom-baovao natao batisa ho amin'ny Kristy tsika de mitafy an'i Kristy ka tsisy tsony zany zay fanavahana zay hoe mbola tenenitsika hoe gasy tsika na hoe amerikanina tsika na hoe jiosy tsika fa rehefa ao amin'i Jesosy tsika de iray ihany de ozy izy teo tsy izay miseho no atao hoe jiosy fa ny miafina no atao hoe jiosy tsika zany de zao jiosy tsika ara-panahy tsika zany zanak'Israely ara-panahy itsika zany le antsoina hoe Israely n'Andriamanitra
dia iza io jesosy zay niraisitsika no tafiditsika io mahatonga antsika io israelin'andriamanitra dia io le hoe maty araka ny soratra masina nalevina araka ny soratra masina nitsangana araka ny soratra masina ankehitriny ihany amin'izao fotoana izao dia mbola maro no mandray an'io fitafiana n'io jesosy io ary mbola manolotra n'io fitafiana io ihany kristy hatramin'izao fotoana izao mba hahatonga antsika n'inona ho zanak'andriamanitra mba hahatonga antsika ho israely ara-panahy ho an'ireo izay nandray an'io jesosy izy zany dia zao efa zanak'andriamanitra izy efa jiosy ara-panahy izy ary izay vonina ny andray an'io jesosy io dia zao lasa jiosy ara-panahy ihany koa izy zanak'israely ara-panahy any amin'ny korintianina izy dia milaza manao hoe jerentsika kely korintianina 2:5 dia ny andininy 7:10 ahoana izy izy satria tsika zany rehefa mandray ny kristy dia olom-baovao tsika 7:10 koa raha misy olona ao amin'ny kristy zay le teneniko teo hoe eo le hoe tsy misy tsonona jiosy na grika na andevo na tsy andevo tsika zany inona no misy atsika raha mandray ny kristy tsika raha mbola miteny hoe za gasy za japonais za amerikana za frantsay fa ny identité atsika zany na ny maha-izy atsika na ny nationalité atsika zany dia zao inona atsika zany jiosy tsika izay miafina ny jiosy izy izy jiosy ara-panahy tsika israely ara-panahy dia eo le teneny 7:10 koa raha misy olona ao amin'ny kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indro efa tonga vaovao ankehitriny olom-baovao zany ianao efa lasa ny mahanao taloha rehetra vahoaka an'andriamanitra ianao satria nanino nandray ny kristy ianao izay rehetra nandray azy dia nomenero tonga inona zanak'andriamanitra dia zanak'andriamanitra zany ianao dia raha zanak'andriamanitra ianao dia inona vahoaka voafidy firenena masina Petera voalohany 2:2 Petera voalohany 2:7 sy ny 10 Petera voalohany 2:7 sy ny 10 dia io loatra ny tany amin'ny exodosy ny anarantsika teto mikasika ny exodosy 7:10 rehefa nifidy ny zanak'israely andriamanitra ka nanao fanekena tamin'izy ireo andriamanitra teo amin'ny tendrombohitra Sinay dia ho antsika ihany koa izay nandray an'i Jesosy dia manao fanekena amintsika ihany koa andriamanitra dia rehefa manao fanekena amin'andriamanitra tsika amin'ny fandraisana ny Kristy Jesosy dia inona ny zavatra mitranga 7 sy ny 10 dia zao ny teneniny ato Petera voalohany 2:7 sy ny 10 fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina olona nalain'andriamanitra ho an'ny tenany zany hoe nalain'andriamanitra ho azy zany tsika olona nalain'andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay ny antso anareo hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga nalain'andriamanitra ho an'ny tenany mba hanambarantsika ny hatsaran'ilay ny antso antsika ny ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga tsika zany dia zay hoe israely ara-panahy zay mahatonga ilay izy hoe ilay israely resahana eto amin'ity hoe ary nahita ho izy fa indro 4:4 lasa ray hetsy no voaisy tombo-kase teo amin'ny zanak'israely dia israely ara-panahy zany no resahana eto fa tsy israely ara-nofo satria raha israely ara-nofo no resahana dia tsisy vovonjysika na dia iray aza ary zava-poana ny famonjena nataon'ny Kristy raha ohatra ka hoe ara-baka teny fa zao ara-panahy ny hevitra io zanak'israely io izay nasiana tombo-kase io ary le isa ihany koa izay lazaina fa 4:4 lasa rehetsy dia zao ara-panahy ihany koa io isa io dia ohatran'ilay hitantsika teo ihany koa zany hoe ara-panahy ilay zanak'israely dia ny vahoaka zany izay resahana eto hoe mandray an'io tombo-kase io le hoe
4:24 sy ray hetsy dia izao ihany koa hoe ara-panahy ihany koa zany no resahany eto amin'ny resaka isa 4:24 sy ray hetsy io. Raha ara-panahy zany no resahany eto mikasika ilay hoe zanak'Israely vao izy tombo-kase dia ilay isa 4:24 sy ray hetsy ihany koa ara-panahy avaiza indray zany no niaviany io isa ara-panahy io zany. Tapitra nefa ny fotoanantsika. Ka zao izay zany no jerentsika indray amin'ny tapany hariva iny hijeritsika hoe avaiza ry 4:24 sy ray hetsy io ary inona ny dikan'izy io zany. Izay no lesitsika tamin'ity marain'ity isaoran'Andriamanitra lehibe. Hivavaka isika isaotran'Andriamanitra dia toizantsika indray izay leson'izay amin'iny tapany hariva iny izany. Hivavaka isika Tomporay masina sy tsara indrindro misaotra anao zahay. Raha mbola afaka niara-nianatra teto ny teninao mikasika ny amin'ny tombo-kase izay ataonao mivahoaka anao. Misaotra ray fa tsy nataonao diso anjara izahay. Satria raha Israely ara-nofo tokoa no vonjena dia tsisy voavonjy izany izahay na dia iray monja aza. Kanefa noho ny fahasoavanao sy ny famitramponao dia nomenao anjara amin'ny famonjena ihany koa izahay. Ka hoy ianao hoe tsy misy intsony na jiosy na grika na andevy na tsy andevy fa iray ihany izy ireo amin'ny Kristy Jesosy. Ary raha amin'ny Kristy Jesosy izy ireo dia mpandova araka ny teny fikasana taranaka Abrahama hoy ianao. Ary olom-baovao izay rehetra nandrainao Kristy. Dia mideranao izay iray mankalaza anao ary manome voninahitra anao. Misaotra Tompo ny amin'ny famonjena izay nataonao taminay. Dia iray ny anaranao any. Ny anaran'i Jesosy, alleluia. Amen. Dia hitain'Andriamanitra daholo tsika dia mifanao fotoana indray tsika raha sitrapon'Andriamanitra mitapany hariva iny. Bye bye daholo tsika rehetra. Hiloma daholo.